mbola makasika izay viditsolika izay hatrany tafiditra amin'ny fampiarana ny mangarara amin'ny viditsolika ny fiakaran'ny sarany gazole araka ny fanazavana nentin'ny mpitondra teny ny gouvernement efa misy hoy izy ny fepetra raisy ny fanjakana mba hisorohana amin'ny fiatraikan'ny fiakarana amin'ny fitanterana fanazavana avy hatrany ary ny fisondrotana ne io matetika dia avy amin'le dépréciation ny devise par rapport ny ariary ary ny fisondrotana koa dia tokony efa nisy fa tao anatin'ny transition tsika raha nahita dia vitsivitsy zany hoe tsy natetika loatra ny fisondrotana tsy toy ny ainatsika nandritra an'izay taona maro talohan'ny siny ny fitondrana teteza mita izay ka amin'izao fotoana izao tsy ho zakatsika malagasy mihitsy ny fisondrotana raha toka ndray mandeha io fisondrotana io dia hidangana be dia alefa tsy kelikely zany hoe anao fanazavana momba an'izay ihany moa ny ministry ny fitaterana azahoantsika fanampivavaka be koa mahakasika an'izay fa raha ty fisondrotana ity dia efa tena niezaka mihitsy ny fitondram-panjakana mba hananao izay farany kely mba ho zakatsika rehetra ary ny tsara fantatritsika ihany koa fa misy ihany koa ny andraikitra raisy ny ATT mahakasika an'ireo transporteur ireo izay mahazo ny subvention mivantana zany hoe tokony tsy ho hita taratra loatra zany nivesatra izay fisondrotana izay nefa raha tsy miroso amin'izay koa tsika dia sanatria hoe tsy hisy solika indray manaiky fa manomboka mamokatra solika isika fa tsy midika izany hoe mahaleo tena avy hatrany kosa isika satria vao anatin'ny fitrandrahana tanteraka tsika amin'izao fotoana izao